Mankalaza ny 550 taona nijoroany ny akany avoko amin'ity taona ity. Mahery ny zaza 300 no efa nobeazina tao raha efa mahaleo tena ankehitriny ny atsatsaka izy ireo. Fanarenana ireo zaza manivo fonja no niorenan'ny akany tany amboalohany. Ankehitriny kosa manabe ireo ankizy tsy misy pia izy ireo. Tsy miankina ary mahaleo tena amin'ny alalan'ny fitadiavana maro samihafa aoriny ny akany, indrindra amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Natao ohatra tamin'izany ny fanodinana ny ranon'orana ampiasaina tsy hiankin-doha amin'ny famatsian-drano efaina vola. Nandalo olana maro samihafa ihany koa ny akany, hoy ny mpitantana azy. Iray amin'izany ny fampiatoan'ny fanjakana ny fanampiana 10 ariary isam-bolana isaky ny ankizy ny taona 2 Afisiny aretina misy fotoana ny ankizy epidemia rougeole dia misy ankizy 5 miditra hôpitaly izany tsara mafy indrindra. Raha hatramin'ny 700 isan-jato ny fahaleovan'ny tenan'ny akany ankehitriny, tanjona ny zaka tena 100 isan-jato manomboka eto, hoy ny mpitantana. Mivinako amin'izao taona manaraka ho avy izao dia ny fisaka-tena 100 isan-jato ary indrindra ny fanabeazana ny ankizy. Mankalaza ny fitantanan'ny akany nandritra ny 520 taona ihany koa Ramatoa Maminirina Lalasoa Andry Andanja.